anio isika dia hijery fohy be fikarohana anankiray izay anisan'ny goavana indrindra eto Madagasikara, dia ny faux FIFA izany. Efa nisy fotoana nandalovantsika tamin'ny ireny fikarohana ataon'ny mpikaroka ao anatin'ny faux FIFA ireny, fa anio isika dia hijery amin'ny ankapobeny mahakasika an'izay faux FIFA izay. Ao anatin'ny fandaharana maromaro mifanesy no hanarantsika any faux FIFA, fa ny anio kosa dia ny amin'ny ankapobeny aloha ho fantarintsika tsara inona marina moa ilay faux FIFA. Aty amin'ny fohy be no anombohantsika sy isantarantsika izany. Miarahaba antsika mpijery ny televiziona malagasy, anasananao ny fandaharana. Araka ny efa voalaza teo dia ato amin'ny fohy be ny faux FIFA no hitondrany ny fandarana anao. Andriamatoa Tali Jeneraly, inona marina lay faux FIFA dia inona ny andraikiny amin'ny ankapobeny? Ny faux FIFA moa mety misy ihany efa mahafantatra fa mety mbola maro ihany koa no tsy mahalala. Fanafohezan-teny izy io roa, ka fanafohezana ny hoe fohy bem-pirenena momba ny fikarohana ampiharina amin'ny fampandrosoana ny ambanivohitra. Ka arak'izay anaran'izay dia toeram-pikarohana izany. Ary toeram-pikarohana izay misahana manokana ny fikarohana mahakasika ny tontolo ambanivohitra. Eo zany ny fiompiana, ny fambolena, ny resaka ataontsika hoe ny fiompiana trondro. Tsy dia tena misahana loatra hoe mikasika ny joma, fa ny fiompiana trondro na ny pisciculture na aquaculture hotsika, izay no tena anisan'ny andraikitra ny faux FIFA. Dia eo ihany koa ny resaka hoe fanatsarana ny voly amin'ny ankapobeny, masom-boly indrindra ny vary moa zany tena hoe malaza amin'izao fotoana izao. Dia eo ihany koa ireo, satria tsy ny vary ihany no ataontsika hoe azo atao foto-tsakafo ny malagasy, fa eo ihany koa ny mangahazo izay anaovan'ny faux FIFA fikarohana, sy ny katsaka. Dia ho amin'ny faritra any atsimo moa zany izay maina kokoa dia mila karazam-boly isika izay tsy dia mandany rano loatra nefa afaka mamokatra betsaka, tahaka ny apemba, tahaka ny milina moa no afantarantsika azy amin'ny ankapobeny. Reny ny ataontsika hoe santionany ihany amin'ny ataontsika hoe ny fikarohana azo atao, fa ankoatran'izay moa zany dia eo ny karazana ireo karazan-tsaramaso, légumineuse no lazantsika azy, ny tsaramaso araka ny fahafantarantsika azy. Dia eo ihany koa ny kabaro ohatra izay nanana ny lazany tokoa Madagasikara fahiny tamin'ny fotoana androny mikasika ny kabaro. Ary ny faux FIFA dia nanao ny fikarohana hoety manatsara indrindra moa fanadiovana ny masom-boly an'ireny voly reny, indrindra ny kabaro araka ny zahako teo. Fa tsy ireo ihany, fa misy ihany koa ny ataontsika hoe ny voly fanondrana, ireo ny voly ataontsika hoe fihinana ireo. Fa ny voly fanondrana dia sara amin'ny vanille any amin'ny ataontsika hoe ny station any Antala ohatra. Dia eo ihany koa ny cacao izay manana lazany tokoa Madagasikara amin'ny cacao, satria vao nazo loka tamin'io ny faux FIFA. Vao nazo loka tokoa ny faux FIFA tamin'ny taona lasa iny tamin'ny 2024 lasa teo zany. Madagasikara dia nifohan'i Madagasikara ny medaly anankitelo. Izany hoe ny medaly volamena, ny medaly ino moa zany volafotsy, ary ny medaly alimo.
tamin'ny famokarana kakao io? Tamin'ny famokarana kakao zany hoe tamin'ny kakao izay vokary Madagasikara zany a, satria tsika moa zany raha mamokatra ny kakao dia tsy miazakazaka loatra tsika amin'le hoe amokatra be dia be, satria raha miezaka ny anatratra ny Côte d'Ivoire tsika na anatratra ny Ghana dia mety anaratsy zany ilay ny fahatsarana na ny kalitao ny vokatra avokatsika, fa ny tsika le tena hoe le tena cacao fin na cacao d'excellence moa ny lazana azy a, ireo no lazaontsika izay ataontsika hoe hatsarany zany amin'ny hatsarany kalitao ny kalitaony a, dia ny ataontsika hoe ny tompo-pikaroantsika any ambanja moa zany no mamokatra zany a ireo ataontsika hoe ny zanakazo, ny zanaka kakao izay aparika amin'ireo mpamboly kakao manerana Madagasikara. Ka izay amin'ny ankapobeny aloha ny ataontsika hoe ny famokarana na ny asa fikaroana izay ataon'ny ampofifaha, fa ankoatran'izay dia eo ihany koa ny mikasika ny ala sy ny fikajiana na fitandrona ny harem-bojanahary dia tafiditra tena anisany lasantsika tokoa ireny fikajiana ny tontolo iainana sy ny harem-bojanahary reny. Dia eo ihany koa moa ny fanatsarana sy ny fanodinana ny vokatra transformation agroalimentaire, satria fahefa dia manana anisany ataontsika hoe laboratoire izay ngamba izy irery no manana na raha misy dia ataontsika hoe izy ny voalohany ny atao hoe laboratoire d'analyse sensorielle izay azontsika mitily ny hatsarany ny vokatra. Ary amatotale generaly ireo rehetra ireo zany midika fa saika miompana amin'ny resaka famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra no tena iandreketan'ny fofifa amin'ireo rehetra rehetra zany dia misy mpikaroka manolo tena sy misahana ny asa fikaroana any anatin'ireny tontolo ambanivohitra sy seha-mpamokarana voatanisa teo reny. Marina tokoa izay ireo voatanisaka ireo saha-pikaroana rehetra izay no tany saiko teo, angamba mbola misy tsy voalazako satria ny lafiny ataontsika hoe ny atao hoe économie rurale moa na socio-économie rurale ohatra tsy mbola voalazako fa manana mpikaroka mikasika ny lafi-pahalalana rehetra mahakasika ny tontolo ambanivohitra sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny fofifa. Midadasika ny asa satria Madagasikara ray manontolo zay efa ataontsika hoe eninetsy kilometatra toradronga amba ny abeny nefa ny mpikaroka ao ataontsika hoe eo amin'ny 100 fotsiny zay dadasika ny asa, midadasika ny toerana iasana fa ny mpiasa mbola vitsy. Misy departementam-pikaroana enina izy, dia ny departementan'ny vary ny departementan'ny ataontsika hoe agronomie izay misahana ny voly rehetra akoatra ny vary zany sy angamba akoatra ny varim-bazaha sy ny ovy izay hatramin'izao aloha dia no ny fifanarahana misy amin'ny toeram-pikaroana anankiroa ny fofifa sy ny famanoro dia ny famanoro aloha no miandraikitra an'ireo, fa misy ihany koa zany departementa izay miandraikitra ny fiompiana fahasalaman'ny biby ny sakafom-biby misy ihany koa departementa izay fanambarantsika teo moa zany teknôlôjika moa ny filaza azy, fa amin'izao fotoan'izao dia misahana manokana mikasika ny fanodinana na ny fanatsarana ny vokatra izy ny transformation agroalimentaire araka ny nambarantsika teo. Dia misy ny departementa moa zany misahana ny toe-karena sy ny ataontsika hoe ny sociologie rurale, satria rehefa anaparika ny voka-pikaroana ny fofifa miaraka amin'ny ministère ny agriculture ohatra ny fambolena sy ny fiompiana sy ny ministère izay misahana ny jona ihany koa. Ary amatotale generaly raha izay toerana midadasika zay manahoana ny atao hoe toerana misy anireny solotena ny fofifa ireny any amin'ny faritra maro samihafa any. Ny fofifa dia miparitaka manerana ny Madagasikara izy. Anisany ary angamba amin'ny sampan-draharaha-panjakana anisany voalohany tamin'ny atao hoe fanapariahana ny ataontsika hoe ny toeram-piasana zany na ny
ataoko hoe décentralisation ngamba raha ohatra ka atsorintsika le izy a ny antony manko nanaovana an'izay fa tsy hoe najanona fotsiny teto anivotany le izy a dia ny filan'ny fikaroana samihafa arakaraka le toetany arakaraka ny faritra zany dia zay mahatonga ny voafifa izarazara ny Madagasikara mizara hoe amin'ny lafiny ataontsika hoe toetany sy ny toetrandro zay le ataontsika hoe zone agroécologique ngamba raha ohatra ka ataontsika amin'ny teny scientifique le izy a teny teknika dia isakireny faritra agroécologique reny a dia nametrahantsika foibe pikaroa-paritra anankiray zay mahatonga ny hoe amin'izay fotoan'izao dia enina aloha zany no misy miparitaka maneran'ny Madagasikara na fito dia fa misy ihany koa nefa ny ataontsika hoe ino moa zany tobi-paritra na station zany a mbola miparitaka ihany koa manerana ny Madagasikara ka ny fomba fiasanay moa zany dia isakireny faritra reny a no mijery a miaraka amin'ny tantsaha inona ny olana mipetraka dia inona no asa-pikaroana tokony ho atao zany amin'ireny faritra isan-karazany fanaraka amin'ny zava-misy ao fanaraka amin'ny zava-misy zany ny fikaroana zay ataony voafifa fa tsy hoe fikaroana ataony ambony latabatra na ataony amin'ny faritra anankiray nefa tsy azo ampiarina akory any amin'ireo faritra samihafa. Tapitra sady ny fandarantsika ny androany aloha dia efa mariparitana ankapobeny fa ireny rehetra ireny dia mbola hidirantsika amin'ny atsipiriany ty zao laboratoire anankiray any fofifa mbola hiditsaotsika ary ho fantaritsika hoe inona no atao amin'izay fampiroboroboana amin'ny alalan'ny fikaroana ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izay mametraka mandra-piona manome fotoananao amin'ny herin'ny anio indray mandra-piona tompoko lahy sy tompoko vavy.